ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba tsika revako malala tratry ty zoma fa 7 ny volana aprily ity ny voalahatra ho mofanatsika anio dia ny taratasy faharoa fatany Paolo any Timoty faharoa toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo aminaran'i Jesosy. Ary noho izany dia mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy iosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Koa aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika na aim-pifatony ianao fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'i Jesosy Kristy hatry ny fony fahagola. Fa nahariary ankehitriny amin'ny sehon'ny Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'ny filazantsara io nanendrenahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao ka tsy menatra satria fantatro izay inoko. Ary matoka fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavin'izay andro izay. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy fahafito, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Teny fampahirizana any Timoty ry havana no zara mofinaina ho antsika anio. Ary dia manazava Paoly izay resy lahatra fa ny olombelona dia mizara telo. Dia ny olombelona fanahy, pneuma, ny olombelona saina, psyché, ary ny olombelona vatana, soma. Dia i Paoly dia manazava fa ny fanahin'ny olona no mifandray amin'Andriamanitra. Hoy Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo, ny fanahy na ny pneuma, ny fanahintsika dia miara-milaza amin'ny fanahin'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahintsika na ny fanahin'ny olona no mifandray amin'ny fanahin'Andriamanitra. Zany hoe hitantsika anatin'ny Romanina toko fahavalo ihany. Ny bitsibitsiky ny fanahy. Ny Paoly manao hoe fa tsy fantatsika ary zay zavatra angatahantsika fa ny fanahy no mibitsika, no mitaraina, no miteny amin'ny fitarainana tsy azo tononona koa aza. Ny fanahy no mifandray amin'Andriamanitra. Noho izany dia io fanahy io no tsy hoe fanahy maha olona loatra fa fanahy mifandray amin'Andriamanitra. Itoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Ary satria ny olombelona manam-panahy ho Paoly dia mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'io fanahy io izy. Ary satria ny fanahin'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny olona ka mifandray amin'ny fanahin'ny olombelona ny fanahy masina. Zay mahatonga hoe ny fanahin'ny olombelona pneuma, ny fanahin'Andriamanitra koa pneuma. Ary dia ny fanahy masina zany dia amin'ny alalan'ny fanahintsika no itoeran'ny fanahin'Andriamanitra na ao anatintsika koa ny fanahin'Andriamanitra ao am-pontsika. Eto ry Paoly dia manazava manao hoe Andriamanitra dia tsy nanome antsika fanahy
osa fanahy saritahotra fanahy kanosa fanahy mora resy. Rehefa niditra ny fahotana de nanimba ny fanahy iny ny olona. Tsy avy hatrany de nivantany olona akory nosombany na ny sain'ny olona. Fa ny fanahin'ny olona zany hoe le fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra ny voalohany nosombany ny fahotana. Ary tonga fanahy saritahotra lay fanahin'ny olona rehefa simba ny fahotana. Tsaroantsika tsara rehefa nanota rahalehilahy na Adama tao amin'ny sahany Edena de natahotra an'Andriamanitra izy, niery izy, menatra izy. Tsaroantsika ny akanosany Kaina rehefa avy nanota ka namono ny Abela rahalahy de nandainga nametran'Andriamanitra fanontaniana, hono ary Kaina, aiza Abela rahalahinao? Dia tsy nijoro ny Kaina, tsy nilaza, tsy nandray ny andraikitra akory izy nyteny za ngeny namono azy na nivonoko izy fotsiny hoe za nga mo manana raharaha, aiza ny atako zay rahalahiko, za nga manana raharaha amy rahalahiko, za nga mpitandrina ny rahalahiko sy ny sisa rehetra. Fanahy osa, fanahy miala andraikitra, fanahy tsy mijoro, fanahy tsy manaiky ho diso, fanahy tsy manaiky hizaka koa aza izay tsy mety natao, fanahy ny hakanosana. Dia satria simba lay fanahy mijoro, lay fanahy mahery dia simba ny fahotana. Dia hoy Paoly manao hoe rehefa tonga Jesosy namonjy antsika, hitantsika tao amin'ny Jaona 2:20, rehefa nilaza any Jesosy de nanisy fofinaina ka nanao hoe raiso ny fanahy masina, lay fanahy mahery raiso lay fanahy masina. Ary dia hitantsika ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2, zay rehetra natao batisa dia nilatsahan'ny fanahy masina. Ary dia tonga ao anatin'ny olona lay fanahy masina ka lasa nanana lay fanahy mahery ny olombelona. Ny mpino, ny fanahy nomen'Andriamanitra antsika zany, lay fanahy tsika mpanotiny, lay fanahy kanosa vokatry ny fahotana, lay fanahy tsy mahajoro. Rehefa nomen'Andriamanitra fanahy mahery isika, ny fanahy masina, de tonga manana fanahy mahery. Tonga manana fanahy mahery ka fanahy afaka hijoro, fanahy afaka mieritreritra ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia hoy Paoly manao hoe io fanahy mahery io dia manjary tonga fitiavana, io lay psyché, tonga fiainana, tonga misaina ny fitiavana. Zany hoe rehefa mandray ny fanahy masina de manjary lasa manova ny toe-tsaiko zany, manova ny fomba fijeriko zavatra zany, hany ka lasa sahy manao zavatra, sahy mitia, sahy mizara, sahy mandefitra. Satria lay fanahy zay fanahy mahery amin'ny alalan'ny fanahy masina, fanahy mpandresy fa tsy fanahy kanosa, fanahy samiatrika, sahy mijoro, de manova ny toe-tsain'ilay olona ka mahatonga ny olona manam-pitiavana. Ary mihoatra noho zany eo amin'ny fitondrantenany, mahony tena, mahafehy tena, tsy olona manana fiainana baranahany. Zany hoe rehefa raisina lay fanahy de manjary miova ny toe-tsaina ary miova koa ny fomba fitondrantena. Hoy Paoly mampahery antsika ry havako, fanahy mahery ngeny nomenanao e, fanahy ny fitiavana ngeny nomenanao e, fanahy ny fifehezantena no nomenanao. Ary ery amin'ny andininy fahaenina de hoy Paoly zao mampatsiaro anao fa enao de tokony hamelona ny fanomezam-pahasoavana izay nomenanao. Lay teny hoe nomen'Andriamanitra fanahy mahery isika sy fitiavana ary fahonona tena zany de mifamatotra amin'ilay hoe fanomezam-pahasoavana. Mandrakariva mantsy ry havako malala, ny fakapanahin'ny olona tsy ny manadino ihany ny fanomena fanomezam-pahasoavana izy, fa ny fampiasany koa ny fanomezam-pahasoavana. Betsaka ny olona ny manadino ny fanomezam-pahasoavana nomena azy.
iny aloha misy hitatsika eo amin'ny firazan-tsaramasina toko fatimy amby roapolo momba lay lehilahy zay mpanompo zay nomena talenta tao nomena 5 tao nomena 2 ary tao nomena anankiray fa lay anankiray kosa de zao nanao tsinitsinina lay talenta nomena azy de nandeviny azy fa eto Paoly de manao hoe tandremy tsara sao tsy rarahinao le fanomezam-pahasoavana tandremy sao vonoinao aza hitatsika ao amin'ny Tesaloniana toko fatimy tandremy sao vonoinao le fanomezam-pahasoavana fa vokatry ny asan'ny fanahy masina ange izy reny rehavako malala betsaka ny mpino a no manadiny ny fanomezam-pahasoavana tsy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ary dia zay no mahatonga ny Paoly manazava hoe matoa ianao tsy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nanao de satria tsy ao anatinao na tsy ampiasainao lay fanahy mahery matahotra ny ampiasa fanomezam-pahasoavana matahotra ny ampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ary matahotra koa ny ampiasa hijoro vavolombelony lay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra zay no mahatonga ny Paoly tsy mampisaraka eto mihitsy lay fanomezam-pahasoavana sy lay fanahy mahery nomen'Andriamanitra fa izay faharoa rehavako malala mampifamaritra lay fanomezam-pahasoavana am'lay fanahy mahery fanahy ny fitiavana fahonantena ihany koa de zao ny fampiasana lay fanomezam-pahasoavana aoka lay mampatsiara anao Paoly fanomena fanomezam-pahasoavana ianao aza maivaninao zany fa izao koa ry havako ampiasao amin'ny fitiavana zany tsy hoe manana fahasahina ihany mampiasa zany aza menatra amin'ny mampiasa zany asehoy fanomena fanomezam-pahasoavana ianao fa izao ampiasao amin'ny fitiavana zany betsaka ny manana fanomezam-pahasoavana misy ny mahay mampiasa fa izao misy tsy mahay mampiasa zany fa mampiasa zany saingy tsy mampiasa amin'ny fitiavana mety mampiasa zany amin'ny fitiavan-tena mampiasa zany amin'ny fitiavam-bola mampiasa zany amin'ny fitiavam-boninahitra mampiasa zany amin'ny fitiavana lafin-javatra maro samihafa de hoe Paoly manao hoe mampatsiara anao aho ampiasao ny fanomezam-pahasoavana ary ampiasao amin'ny alalan'ny fanahy mahery zany aoka ianao ampiasa zany amin'ny fitiavana ny olan'ny kristianina tao Korinto ake rehavako malala Korintianina voalohany toko 12 ny olan'ny kristianina tao Korinto tsy hoe tsy nahana fanomezam-pahasoavana izy betsaka ny fanomezam-pahasoavana tao Korintianina na eny anasitrana ny teny tamin'ny teny tsy fantatra na aminany na mpianatra betsaka ny fanomezam-pahasoavana kristianina tao Korinto tsy nanadiny tsy hoe namono ny fanomezam-pahasoavana koa kristianina tao Korinto ainy nampiasa zany nyroborobo ny fanomezam-pahasoavana tao Korinto fa ny olona tao Korinto izao tsy nampiasainy tamin'ny fitiavana zany ary zay mahatonga ny Korintianina voalohany toko 7:20 ao aorianany Korintianina voalohany toko 2:20 toko 2:20 miresaka momba ny fanomezam-pahasoavana ary toko 7:20 miresaka momba ny fitiavana satria tsy hain'ny Korintianina ny nampiasa ny fanomezam-pahasoavana fa nampiasainy ny saraka tamin'ny fitiavana tsy niara-dalana tamin'ny fitiavana zany de hoy Paoly amin'ny toko voalohany amin'ny Korintianina voalohany toko 7:20 indro asehoko anareo ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra de izao na de miteny ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manam-pitiavana ry afako malala nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao mijoroa mampiasa an'izany na inona fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao vokatry ny asan'ny fanahy masina zany aza mba menatra an'izany ho tsarain'Andriamanitra amin'ny tsy fampiasana ny fanomezam-pahasoavana tsika isika fa izao ampiasao amin'ny kiry zany ary ampiasao amin'ny fitiavana fa ny fahatelo zay asehoan'ny Paoly rehavako malala de izao ampiasao ao anatin'ny fahonona teny zany fanomezam-pahasoavana zany ampiasao ao anatin'ny fahonona tena zany hoe ianao zay manana ilay fanomezam-pahasoavana de mifehy ny tenanao sy mifehy ny fanomezam-pahasoavana nomenanao lay fanahy mahery ao anatinao no mampianatra anao anetry tena ay ampiasa lay fanomezam-pahasoavana ny dikany hoe mahony tena de zao olona mahay mandanjalanja ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana marina loatra fa ny fanomezam-pahasoavana mampiasa sy maniraka anao fa izao koa ianao koa de mampiasa ny fanomezam-pahasoavana tsy tokony adonono zany fa tsy hoe mahana fanomezam-pahasoavana ianao de tsy ahony tena ao anatin'ny fanomezam-pahasoavana
asa tsy fantatro ina ny famezam-pahasoavana mety nomenanao, mety mahay zava-maneno mpiteny zava-maneno de tsy hoe tontolonandro akory anao de eo amy zava-maneno foana fa mahonona tena. Misy olona mamono tena mihitsy amin'ny tsy atao hoe fanomezam-pahasoavana. Eo no matetika filazantsika nge hoe misy mahasamahafa ihany ataoko hoe ihany ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta. Ny talenta de izay fanomezana nomen'Andriamanitra, fahaiza-manao nomen'Andriamanitra ny olombelona mba hahatonga ny olombelona afaka hanohy ny asa-pahaliana nataon'Andriamanitra ho isika. Ka na iza de azon'Andriamanitra nomena talenta. Tsy hoe ny kristianina ihany nomen'Andriamanitra talenta, fa misy ny olombelona rehetra de nomen'Andriamanitra ny talenta arakaraky ny talentany avy. Misy ny mahay marika, misy ny mahay mitsabo, misy ny mahay mira, misy ny mahay manjaitra, misy ny mahay mitendry zava-maneno, misy ny mahay mamorikira, misy ny mahay manao tononkalo, misy ny mahay manao sary, misy ny mahay manao maritrano sy ny sisa rehetra. Talenta be deaibe nomen'Andriamanitra. Reny rehetra reny de ahitana ny endrik'Andriamanitra rehefa mampiasa reny ao anatin'ny fanohizana ny asa-pahariana isika. Fa izao tsy nampiasa teny hoe talenta mihitsy Paoly, fa nampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Ny antony de zao, ny fanomezam-pahasoavana dia ny fampiasanao ny talentanao amin'ny alalan'lay fanahy mahery. Raha i talenta zany mety hijanona ho talenta ihany, fa rehefa ampiasainao amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina, ampiasainao amin'ny filazantsara ilay talenta de manjary fanomezam-pahasoavana izy. De tsy hitovy mihitsy ny olona manana fanomezam-pahasoavana manjaitra sy ny olona manana talenta manjaitra. Mety mahay manjaitra le olona manana talenta be izy, tsara tarehy ny zaitrany, fa mety ho fitafiana tsy montina, mety ho fitafiana mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Fa rehefa ny olona kosa no manana fanomezam-pahasoavana mahay manjaitra de izao lasa mahatonga ny olona ampiariariny tsara. Tsy hoe fanomezam-pahasoavana de tsy maintsy hoe akanjo ohatra hoe manjaitra de tsy maintsy akanjo ohatran'izao na izao, fa ho samy hafa mihitsy ny hoe fanomezam-pahasoavana izay mitona ny olona hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ny hoe talenta tsotra fotsiny zao. Mety samy mamorikira ny olona mana talenta, fa ny hira resahany de mety ho hira mampandositra ny olona na nomeno azy ary, mampangijigijy tsofina na nomeno azy ary. Mety mana talenta ihany izy, saingy talenta manimba ny moral, manimba ny fifandraisan'ny olona samy olona, manimba ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Fa rehefa talenta mihira kosa nomena ilay olona ka nanjary fanomezam-pahasoavana de lasa talenta mampivelatra, mahatonga ny olona tia tanindrazana, mahatonga ny olona tia namana, mahatonga ny olona tia zavaboary, mahatonga ny olona tia an'Andriamanitra. Zay le talenta, zay le talenta tonga fanomezam-pahasoavana. De hoy Paoly manao hoe tandremy tsara ary, maiza mampiasa an'izany fanomezam-pahasoavana zany ao anatin'ny fahoroana tena. Izao tontolo zao raha ohatra ka mampiasa ny talentany dia miazakazaka mitady voninahitra. Ohatra hoe ireo ataontsika hoe star de cinéma any États-Unis dia misy kintana atao azy na eny amin'ny arabe amin'ny any Hollywood na tahaka zany, dia fa ny mpanompon'Andriamanitra manao fanomezam-pahasoavana tsy zay ny mamaky azy, fa nataony tamin'ny fitiavany azy, nataony tao anatin'ny fanetretena, nataony tao anatin'ny fahonoana tena, ka tsy manimba ny tenany, tsy manimba ny hafa. Ravako malala eto am'izao andrina antsika izao de tokony hatsiaro sika fa miaina ao anatina firenena mahantra. Ny fitaovana nampiasain'ny ireo zokintsika tany aloha dimanjato taona lasa zay niady tamin'ny fahantrana na i Calvin na Luther io, dia ny fitaovana nampiasain'ny olona voalohany ety niady tamin'ny fahantrana de ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika no ahafahantsika mitraka ao anatin'ny fahantrana. Mijery ny Madagasikara tsika, mijery ny firenena malagasy tsika, inona ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika? Inona ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ny tsirairay ao an-tokantrano ao? Ampiasao zany.
Ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana no miteraka loharano-karena, no miteraka loharano-pifaliana, no miteraka ny fombiazana. Ny ataon'ny Calvin hoe kamo de zao ny olona tsy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Rehefa koa malala zava-dehibe reto. Paoly de manao hoe aza tonoana mampiasa an'io fanomezam-pahasoavana io, aza variana mitaray-panotrana, mitaray-pasahiranana. Fafantaro ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao, de mijoroa ianao fanomen'Andriamanitra fanahy mahery, nahoana ianao no resy, nahoana isika no resy, nahoana isika no tsy planin'Andriamanitra ny fahantrana sy ny tsy fisiana ry havako. Andriamanitra tsy miangatra, fa Andriamanitra marina, Andriamanitra tsara, de mameny rehetra ny fanomezam-pahasoavana izy. Fa anjara antsika ry havako malala no tsy manaiky iondrika sy ho resy ao anatin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana, ka hitady olona ometsiny mandrakariva. Fa mila mijoro isika, zay mahatonga ny Paoly miteny ny Timoty eto manao hoe tandreminao tsara, fa tsy fanahy resy zany no nomenanao. Efa nomenanao ny fanahy ny fandresena, efa nomenanao ny fanahy ny fanomezam-pahasoavana, ka inona ny mahatonga anao tsy afa-mandroso? Inona ny mahatonga anao tsy afaka miatrika izay zavatra tianao atao? Ry havako malalo, da ho ary ratsy izy. Fanahy mahery nge no nomenantsika. Raha ilay ratsy de mampitahotra antsika ao amin'ny fanahy tsika ao, mandatsa, mampatahotra. Ianao ve avitinina, ianao ve aomby, io ve iety, io ve ho tsara, ianao ve tsisy olona iara-iasa aminao, tsy mety zay ataonao rehetra. Izany rehetra any dia tsy areti-tsaina loatra. Na fahakiviana tonga ho azy, fa areti-panahy mihitsy. Satria izany de mahatonga anao tsy afaka manao na inona na inona. Mahatonga anao voafatotra ny fisainana ka lasa lay fahantrana ra-panahy de manjary lasa fahantrana ra-tsaina, ka manjary tsy afaka mamoron-javatra intsony. Manjary lasa voabaiko ka de andevo ny fahantrana. Ary ny fahantrana ranofo eo ihany ry havako malala, fa ny fahantrana ara-tsaina de mahatonga ny olona tsy afaka mamoron-javatra mihitsy. Rehefa voafatotra ny sain'ny olona ka voafatotra ny fahantrana, de tsy hitantsonina de ny hareny eo ambany masony ary. Tsy hitantsonina de le fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy ary. Satria voafatotra ny saina de tsy ao amin'ny tsony ilay toetra-paharin'Andriamanitra, ilay fahasahiana ary zavatra anao zava-baovao zay ateraky ny fanahy mahery. Ry havako malala, mametra-panontaniana ary isika. Nahoana ny mahatra isika? Nahoana ny sahirana isika? Eo ny lafin-javatra maro samihafa miangatra eto ambonin'ny tany tsy fahamarinana. Fa misy fampatsahivany soratra masina antsika ry havako amin'ny tody taratasy soratan'i Paoly ho an'ny Timoty zanany tony manao hoe fanahy mahery nge no nomenantsika. Fanahy afaka manangan-javatra, mamoron-javatra, mijoro, miasa, miaina, mivelona. Afaka malala ampiasa ho aran'ny fanomezam-pahasoavana. Meteza ho ampiasain'ny fanomezam-pahasoavana, metesa hampiasa ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny fitiavana, fahonoana tena, ao anatin'ny finoana indrindrindrindra. Ho Paoly fantatro nge zay inoko e. Fantatro ilay inoko fa tsy Andriamanitra faly mijery ny fahantrako na ny fahasahiranako. Fantatro izay inoko fa tsy Andriamanitra faly mahita resy zanatry ny vavy zany, fa Andriamanitra fantatro izay inoko fa Andriamanitra mampandresy ahy. Ary fantatro raha teo koa fa mahatoky izy ka mahatahiry ny fanoloran-tenako izay nomeko azy. Ry havako malala, azakivy aza, tsy manana anjara ao anatin'ny fiaina kristianina ny fahakiviana. Mety mandalo an'izany satria olombelona isika. Fa ny fiaina kristianina de fiainana feno fanantenana sy fifaliana, fahavononana hiatrika ny fiainana isanandro. Alahelo ry havako malala, ampahirezin'ny tompo ianao amin'ny tenina ampitoraina ny Timoty manao hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao fa fanahy mahery no nomenao anay. Ny fahotana de nanimba ny fifandraisanay taminao, nanimba ny toe-panahinay ka zary kanosa izahay, mora resy, mora kivy, mora miala andraikitra, mora miala angalana, tia mifanjana, tia mifampitsara. Tompo, sofa nandresy ny fahafatesana ianao.
ary ny nampiditra ty anatinay ny fanahinao masina dia ilay fanahy mahery ka mahatonga anay sahy mijoro ho vavolombelon'ny fitiavana sy ny fahonona tena ao anatin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay. Tompo, manakare-pahasoavana ianao, tsy miangatra ianao, tsara ianao, nomenao fanomezam-pahasoavana ny mpanomponao. Sokafo ny masom-pananay tompo, ahita ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay ary ome fahasahiny zahay ahery ka ajoro ampiasa zay fanomezam-pahasoavana nomenao anay anatin'ny fitiavana sy ny fahonana tena. Jereo ny fiangonanao, jereo ny fiangonanay, tehirisy tompo ho vavolombelonao, meherim-panahy tsy ary fa manana ny fanahinao masina mpitarika azy ny fiangonanao ka manjary fanasina sy fahazavana anatin'ny fiarahamonina, mitondra aim-baovao, mitondra herim-po vaovao, mitondra faherezana, mampandositra ny fahakiviana sy ny tahotra, mampandositra ny fisaratsarana sy ny fireharehana. Ampahirezo ny fiangonanao atsiary fa tenanao fantsona mpitondra fifaliana ety amin'ity zao tontolo zao ty. Ampahirezo ny kristianina tsirairay, nisy atokantrano nisy ambatan'olon'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny finoana fa velona ianao Jesosy ary manakare-pahasoavana ianao ka ampy ho an'ny nisy atokantrano, ampy ho an'ny nisy ambatan'olona ny fahasoavanao. Avelao heloka ny tsirairay avy, tehiriso sany atsary fa eo aminao misy ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen.